Manatra ny araba topoko lasy topoko vavy mbola tonga sondray amin'ity andro ny sabotsy fa 20 ny volana desambra 2024 ity dia manasa antsika mpanajana ary anjoetra amin'ny farany fampalalam-baovao amin'ity takariva ny sabotsy ity tontolo politika avy hatrany ary atsoatsy dia hanao fanambarana zany hoe any amin'ny fiandohan'ny taona vaovao taona 2024 dia hanao fanambarana fomba ofisialy ny maha-kandida azy na tsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana Mey 2024 ny filohan'ny teteza mita Andrajoelina ny marmo dia samy miandrandra izay fanazavana miandrandra ihany koa ny fanambarana izay hoentiny ity filohan'ny teteza mita ity raha nanambarany androany ary dia ho amin'izay fotoana izay no anambarany amin'ny fomba ofisialy ny maha-kandida na tsy ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Tsy ho amin'izao fetiny Noely sy ny farany taona izao fa ho amin'ny taona 2024 sy amin'ny fotoana mampety azy no anambarany ny filohan'ny teteza mita Andrajoelina ny firotsahany ho isan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena na tsy raha ny nambarany androany. Isan'ny nambarany filohan'ny teteza mita moa io raha nanao tatitra ny diany tany France tamin'ity herinandro ity ny tenany. Voalohany indrindra tsy misy hoe réflexion be ho atao fa ny fotoana anabarana izay fanapakevitra izay no jerevana amin'ny fotoana tokony mampety azy. Ny fanapakevitra efa niraisina hoy aho fa tsy tokony hafangarontsika koa ny tenin'ny ministra frantsay no hoe ny fametrahan'ny baraingo amin'ny zavatra iray tsy manova ny hevitra tokony fanapakevitra raisiko fa kosa ny anambarako ny valiteny tokony omenan'ny vahoaka malagasy mikasika an'izay fanambarana izay dia ataontsika fa tsy ho ela. Ny antso amin'ny siny fiatoana kely amin'ny raharaha politika amin'ny filohan'ny teteza mita amin'izao fetiny Noely sy ny asaramanitra izao. Ataontsika amin'ny teny izao akantaneniko hoe fotoana ny fametrahana ny fitoniana aloha amin'izao ora sy fotoana resantsika izao hitanareo zao ato dia manao tsika ny fankalazana zany fetin'ny asaramanitra fetin'ny natongavan'ilay mpamonjy taty izay dia alonga mantsika hifantoka bebe kokoa amin'izay amin'ity herinandro avy ity manomboka amin'ny volana janoary tsika dia mivadika pejy vaovao taona vaovao ary eo no ahitantsika hoe aiza ny lalana tokony izorany firenena many. Io maraina io moa ny filohan'ny teteza mita ny tonga teto tandrazana rehefa avy niona tamin'ny ministera ny raharaham-bahiny frantsay Andriamatoa Laurent Fabius tany Paris France ny 20 Desambra lasa teo.